Malagasy FM manolotra ho anao mandrisy herinandro ity. Mpiandro fasa fizarana faharoa sady farany. Tantara no soratany Aloko Tefson. Ireto avy no hamelona ny tantara. Nalitsao, ny Aina Rasafy, Mamitiana Jeremy, Miaraka amin'ny Mevatsiaro ary ny Aina Vity. Nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika, Fanamby. Andro faefatra. Zay kosa angambaka efa any amin'ny lanitra fahafito andro anary. Inona moa fa tsy aloha dia hetsika amin'izay ambombe folo rakatroko izao, izany hoe misasaka tsara ny alina. Efa hito alohako ito ilay fasana, dia ety alohako ety ny varavarana. Ary andraso amin'izay poirina amin'ity pince ity ny hidiny. Iny fa niala izay fotsiny dia niala, dia aleo sokafana amin'izay. Efa nisokatra ary aloha idiran'ny rivotra madio tsara aloha vao miditra ao sao sihapitra. Izay angambaka aleo miditra amin'izay sao tara be eto. Afatotra eto amin'ny andrana eto ty torche ity. Miondrika kely fotsiny aty tafiditra atao pasana. Hoay le ty e. Ay ve malalaka be ohatr'izao ny ato e. Dia ay zato izany moa nahitana an'ilay firavaka sy rojo volamena. Misy fandriana misa telo ato dia ty anaty vatabity eto ty angamba le zanaka Rabenarivo. Misy soratra io. Rabenarivo Antsapitia, Jolay 7/7/9, Novambra 9/12. Io zany ny taonany iainana. Tena mbola sipa kely tanora eritreriny tokoa izy no maty. Fa ay zary izany volamena izany no napetraka. Sa mety napetrany ato anaty vato ato, ka tsy maintsy sokafana anie izany ty vatam-patira izany. Oay, ary misy fofona hafahafa izany henoko izany. Ohatran'ny fofona mavesatra mila tsosakan'ny orona. Ohatran'ny hoe ranomanitra mahery vaika be izany. Aleo raha ngata tavinengana ilay zavatra dia mialato fa tena tsy zaka izany ka. Oay le dia fa izy izany toa nisy nanarapoka ilay varavaram-pasana. Nakatony rivotra sa Zao ay efa aty ianao nefa izany mbola nitady anao. fa inona no ataonao aty? Ianao izao no tokony anontaniako hoe inona no ataonao ato. Fa iza marina ianao ry sipa? Za ve? Dia tena tsy fantatrao marina ve za? Tsy mahafantatra anao ahy. Iantsa mpitiavana re a? Za le olona nitsiriritsanao efatry ny eto. Sa za moa? Tsy iantsa? Zanaka Rabenarivo ve? Mazava ho azy. Nahazo namana. Matoto, avelo, lolo sa angatra ianao e? Aza manantona Fa inona daholo izany zavatra lazainao izany e? Dia maninona koa ianao matahotra ka? Aza matahotra fa efa hiara olona ato isan'andro angetsika sy ianao e? Tsy ho tsy ara olona amin'ny maty ato avelao andeha. Tsy miala tsony ianao ka. Mitetika ny arenako fotsiny izany ianao. Mitetika ny arenao e? Adinao sady angamba fa saika haka ny fananako nge ianao io e. Tsy miafinamiko izany e. Ay, fa fantatrao izany. Ka za nge mbola tsy naky e. Mbola tsy hitako aza ny fitoerana izany fa avelao re za hivoaka ato. Azabahana namoa ny lalako e.
voaketsony ianao ry zao hitanao tsara ifandriana vato io fandrianantsika manomboka izao tsy ara-onona maty zany ay mifona re riantsa avy alao ivoaka tato fa tsy mbola mendrika any ato tsy hamelanao izany ary zao adalam-bola loatra ianao inony dia ataony natsotra ny tanany dia mamoaka rivotra be mitondra tadio maty afa nydona taty amin'ny rindrina dia misy tanana mangatsika be koa mana kenda ihany koa zany kenda ranary dia lesma maty sady le andro otray nakaizandray ary le bandiny tena tsy te ahita tsony aho hoe nefa rany dia ho fatiny atsika aleo rangajerena aingana aloha tena ohatrany tsisy olona aloha ty tonga dia midina ny afasany loranga zay tsy misy akory aty fa nakaizary le bandiny sa tsy nahandry ny fivoazako tsony dia lasa mody fa inona ary natonga asy andry akory sa nisy antony goavana tsy maintsy nandehanany tonga dia amonjy fotiana akory anga za dia any mahita izy fanakaizy zao fa tena mbola tsy hitanao any amin'ny zareo izy mbola tsy nandalo telo izy raha nambarany dadatoanareo mbola midy be ny tranony ao everiko fa namantana ty amintsika azy izyko mbola tsy teo mihitsy izy fa inona ary nahazo an'izao no mandeha tsy miteny akory tena mahagaga lery tsy fomba mihitsy nefa izao dia ahoana raha fantatry Rabenarivo izao ataon'izao tsy ho fantany mihitsy aloha zany iko fotsiny so zanatry misy mahazo azy any nefa tsy hita akory hoe lasa iziko tsy tokony mifandimby miambina izany ngenareo ronare fa tsy izay ve no tediavanao mpanampy mba hanampy anao hiambina sy hiaro-tory any dia izao indray no ataonao miambina fandaminana ngeky iny anay ohatra indreny sofera roa manao lavaly ireny rehefa mampisasaka ny alina indray dia mba timbiasa indraindray manaoko tontolo oatra nareo tsisy ifandraisana amin'izany ny asa fiandrasana fasana fa tokony samy eo avokoa nareo roalahy zay ny na matory aza dia tsy tena matory be akory vao misy trangahina kely dia foazina indray nefa tsy nanaitra akory izao raha sanatria ka iza no mahita raha tonga tampoka ny olon-dratsy dia tonga dia hijaonona siny ary netiny tsy nanana fotoana moazana anao tsony izy raha zany toko dia maninona tsy natao ininona nefa matory tsy lavitra azy akory fa ao anaty trano azy fotsiny mety ohatra hoe tsy hitany ianao aloha mbola tsy mieritreritra zavatra raha tsy mahakasika azy mihitsy fa andrasana androany tontolo andro tsy maintsy hipotra eo izy engane fa za moa dia efa matetika azona nofo ratsy za indray ianao sy nofo ratsinao ry oly adaboy ihany zany resaka izany dia ary solo izay masaka ao fa tena anao na zao na dia efa nandrasana tontolo andro tany amin'ny zareo aza
Nianeriko dia nijaikojaiko rehetra samita. Tsy maintsy miambina fasany Karabenarivo atsiny. Fa lazay za re laritra ao. Dia zanatrika nisy nazo ny lava. Sa inona ny zava-nisy? Maninona ny nafenina amin'ny akamanlara ny zavatra nataony lahy? Sa mety tezitra tamiko vela tamin'ny fomba fandavako ny akan'ilay volamena ao pasana? Tena mila misotrosotro kely ambany anaty lokan'izany eritreritro izany. Mbola misy toaka maromaro reto fa aloha tonga dia goana dia tapitra. Izay dia lany. Ary ohatra ny tonga dia fanimpanina izany vao avy nandany an'ilay izy teo. Sady tena dirina sady tena marina raha zakako tsony izany aleo midaboka matory aloha. Natolotra ny Malagasy FM ao anao teo. Piandro fasa fizarana faharoa sady farany. Tantara no soratany. Aloka Tefson. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Nalitao, ny aina Rasafy, Mamitiana Jeremy, Niaraka tamin'ny Mevatsiaro ary ny aina Fity. Nanatotosa sy nikirakirany lafiny ara-teknika. Fanamby. Mbola